Ay, okey. So dia adiniko manko izy. Anao manko miteny hoe firongo-piangonana ny foron'olombelona. Raha le anaran'ny mpiangonana dia izay. Tamin'ny voalohany koa nge tsy mbola tany amin'ny 1500 nge nisy ny hevitsika amy. Taty amin'ny 1968 mihitsy ane vao nisy ny hevitsika amy. Fa aza miteny mihitsy anao ka hoe tsy dimbin'ilay fiangonana izay niorina tary amin'ny acte 241 io. Tsia, tena dimbiny io fiangonana io fa le anarana fotsiny. Manontany anao ara za vetivety fa ivirina amin'ny le resaka pira teo tsika. Manontany anao ara za vetivety. Ho inona moa ny nitranga? Raha tsy nanao an'le fanitsy mpiangonana fanitsy mpivavana i Martin Luther. Navela fotsiny zany. Ho inona nitranga? Hatram'izao tsika miteny zao dia mbola landeha le fivarotana fanelan-kelo. Dia fa hoe zavatra ara-tsoratra masina zany zavatra zany. Rahalahy, le abus no nisy fa tsy le hoe fampianaran-diso. Ino zanao zavatra nitranga? Na tsy teo tompoky Martin Luther nanao zavatra nataony, ny église niarina foana. Hainao ny antony? Matthieu 16:18. Ary zao milaza aminao fa ianao Pierre ambony zany niandroenako ny église ary nivavahady ny afo be tsy haharesy azy. Mbola nampiny Kristy rehefa izaka sany an-danitra. Ary indro ao aminareo manjakariva, mandra-pahatampitsy zao tontolo zao. Tsy zany abus amin'ny resaka indulgence zany tompony abus faratampony ambony teo amin'ny église katolika raha jerena ny tantara. Nisy abus mihoatra zany teo na abus sexuel io na abus ino. Fa zao ny zavatra mila fantaritra katolika. Ny fampianarana église katolika tsy mbola nisy ny fanohitra na diso. Hatraminy masinday Pierre tamin'ny andron'ny Pentecote jusqu'androany ary mandra-pahatongavany Kristy ambony nahitra ety ambony tany. Fa raha ijery ny fahalemen'olombelona ianareo tsy mila mijery lavitra. Ireo apôstôly reo fotsiny jereonareo, i masinday Pierre zany nefa paray masina. Fa i masinday Paul nanitsy anazy teo ampahibe maso manino anao no mety tsara velatsy ohatran'io hoe masony jody. Donc, i Kristy tsy nivavaka hoe Pierre, zao ivavaka ho anao mba ho masina ianao dia tsy hanota. Tsy zay le vavaka. Fa zao Pierre mivavaka ho anao mba tsy ho lavo ny finoanao dia rehefa mibebaka ianao hamafiso ny rahalahinao. Azonareo ve le rôle le présence du Saint-Esprit, le fampianarana, io le hoe mampianjonjany Pierre, Pierre ty ve anao fa haniny onjiko. Tsy nitoetrany Pierre no entina hananatra olona, fa le fampianarana marina avy amin'Andriamanitra hoe ity no lalana marina andehanantsika. Karaha ijeritsika ny abus misy ao anivon'ny église. Tsy vota amin'izany fotoany Martin Luther zany fa talohany io efa nisy abus. Androany mbola misy ny abus ao anivon'ny église katolika tsy afenina zany. Fa tsy midika velively zany hoe tsy église katolika irery any. Zay indrindra no anizako azy hoe nohon'le abus zany dia misy le fanitsipivavana zay mino sika kristianina rehetra fa avy amin'ny fomban'ny fanahy masina nge ny fiangonana mahatonga an'izany hoe misy foana nitsangana avy amin'ny asan'ny fanahy masina nge zany dia manitsy an'le izy fa tiako be le anao nanaiky hoe nisy le abus teo anivon'ny rafitra teo amin'le katolika natonga na le resaka katolika nge tsy tao amin'ny fotoanany acte 241 zay ataontsika hoe taona fahatelo amin'ny telopolo. Satria telopolo taona moa Jesosy nanomboka ny ministèrany dia telo taona teoriana zany izy no nombona tamin'ny Atsodena mitsangana tamady. Donc taona fahatelo amin'ny telopolo azafady tsika amin'ny vaninandro nananganana ny fiangonana voalohany. Tsy mbola nisy resaka hoe katolika, tsy mbola nisy resaka ekara mihitsy. Taty amin'ny 15e siècle nge rehefa nisy ny grand schisme voateraka le anarana je tahaka ny anarana rehetrarehetra ihany. Satria nisy an'le grand schisme tsy nanaiky ny fiambonin'ny papa tany a Roma, ny patriarka tany a Constantinople zay Turquie am'izao fotoana zao dia nifanozona izy roa la nifanozona eritreretan zany fa noho le falementsika olombelona dia teraka foana le anarana fa tsy le fiangonana fa nisy foana mifandimby foana ary rehefa teraka le FLM, rehefa teraka le luthérane azafady, rehefa teraka le protestantisme tsy nanao remise en cause mihitsy ny fampianarany apôstôly. Zay dia zavatra tena essentiel oka ho fantatritsika zay. Zany hoe anareo moa tsy mahafantatra satria nareo tsy ao anatin'le fiangonana protestante fa ny fiangonana protestante ange raha ny tena marina dia betsaka kokoa ny ina moa zany ny communisme zany hoe ny ina moa ny filazana zany amin'ny teny malagasy ny firaisam-pinoana betsaka kokoa ny zavatra iaraha manaiky justement noho izay le confession de foi zay fa resaka hoe any amin'ny resaka hoe izao nisan'ny fito nisan'ny ny sakramenta any amin'ny katolika aty aminay protestante roa fotsy discussion aty an-tany any zany tsy mampiova le fototra iorenan'ny finoana eo amin'ny fiangonana zay io le nambarany masinda Pierre io. Bon iverina ndray zany le iverenao kely le hoe succession apostolique mety ho azavianao kokoa zany fa taditiko am'izay le izy i Petera raha niresahany Jesosy Kristy intelo dia satria nanda an Jesosy Kristy intelo izy zay zany aloha hoe Petera Petera moa ndresany Petera mo tiava ianao eny tia ianao fano ary nyondro nde mandeha Petera fandroany mo tiava ianao eny ny tompo fantatrao fa tiana niverina fantelo mo tiava dia nalahelo mo Petera reo fa maninona ary naverina intelo le izy dia araka ny fandiniany mpandinika soratra masina satria nanda azy intelo dia mila verina manaiky intelo zany mamono an'le fandavany intelo dia izay koa mbola antony anankiray nitenenany Jesosy Kristy any Pierre hoe ianao ange dia hivavaka ho anao fa rehefa mibebaka ianao jereo tsara satria zany Petera lavo teo amin'ny finoana dia rehefa mibebaka anao anjaranao no mampahery eo tsy lavo teo amin'ny finoana izy non aza fangaro ny fampianaram-pinoana sy ny fahalemena tsy lavo teo amin'ny finoana izy
Lahy tsy fampianaran-diso zany nataony Pierre zany hoe tsy fantako io izy tsy niteny hoe tsy Kristy io na hoe mpaminany sandoka io fahalemena maha-olombelona zany hiavotany ny ainy no antony teneny hoe tsy fantako io tsy fahalavona zany am'le fampianaram-pinoana fa fahalavona am'le faiblesse na maha-olo azy izy tsy nanao fampianaran-diso eo Tanao jeu de mots tsika fa ndao ary tenenina fahalemena re tsy jeu de mots andraso aloha andraso tsy jeu de mots mihitsy eo no mila zavatra mila fantatsinareo taranaky ny firombom-piangonana olombelona aza fangaronareo amin'ny toetran'olona ny foto mpampianaram-pinoana zay ny zavatra mila fantarinareo angamba misy resaka mampifangaro an'izany jeu de mots izy anao de hoe lavy ny finoan'ny Petera teo non tsy lavy ny le finoan'ny teneniny tsy lavy ane tsy le hoe izy tsy atahotra tsy any le izy fa le fampianaram-pinoana fototra zay ny antony hoe ino entiny hanamafisana ny raha lakiny ary notsinjiny Pierre ane zany ok bon ina nge normal ho azy satria normal satria tsy mbola nahazo an'le fanahy masina ngery zareo zay nge natonga ny Jesosy nanavatra aza mbola mihetsiketsika aloha fa mahandrasa efa tonga aminareo le fanahy masina zay vao manomboka an'le asa anareo de nino angamba ny farataty aorina tsy Pierre mihitsy no andeha hiteny tsy mahafantatra an'izany Jesosy Kristy zany zay zany le izy fa ajanona antsika eo iny de ohatr'izay foana zany le izy zany hoe raha miverina manontany anao zany hoe anarana taky ny anarana rehetrarehetra ihany ange koa le anarana hoe église catholique tsy niforona teo am'le acte 241 mihitsy le église catholique tandremo efa taty am 15e siècle vao niforona le anarana ka ahoana ny tenenana de lasa anatiny koa zany nareo katolika hoe fiangonana fiangonana noforon'olombelona anarana ihany zany ry rahalahy Romilona fa le fototra hijoroany fiangonana lay olombelona malgré misy mahasamihafa ny organisation structure ny organisme eo am'le fiangonana misy natao hiasa hiandry an'le ondry iny samihafa fa le fototra de mitovy tsy misy mahasamihafa raha itenana zany fototra iorenan'ny fiangonana katolika fototra iorenan'ny fiangonana FLM fototra iorenan'ny fiangonana FJM tena à 90% iny ka mitovy io tena zavatra iray ihany ny demony mahay makatahaka ary ny demony mahay makatahaka am'le fiangonana naoriny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny apôstôly teo am'le acte 241 ka mahagaga na anao miteny hoe aty aorina ao anatiny koa nge le katolika taty aorina nge vao mivoaka le terme hoe katolika église katolika de ahoana zany faut valiko anao am'izay 15e siècle izy anao vao nisy le hoe église katolika ambarako antsika am'izay ny tantara ny teny hoe katolika tompoko de teraka tamin'ny taona 107 rehefa ny eveka 107 après Jésus Christ rehefa ny eveka omeko référence anao ka rehefa ny eveka tao Antioche zay eveka fahatelo nandimby an'i Pierre ny réglé ny problème tany a Turquie Smyrna ny fiantsonan'ny mpivavaka any tamin'izany fotoana de nanoratra taratasy izy de ny teny mazava tsara io eveka zay antsoina hoe Saint Ignace d'Antioche tamin'ny environ 107-110 après Jésus Christ teo siècle ray arinan'ny Jesosy Kristy zany fa diso koa le 15e siècle teneninao teo aza everina homanan-kery ny fankalazana ny eucharistie zay tsy notariny eveka na ny solotenany zany hoe ny pretra fa naiza misy ny eveka de aoka hiombona amin'ny église ary naiza misy any Jesosy Kristy de ao aminy ihany koa no misy ny église katolika ao donc 107 après Jésus Christ teraka le teny hoe katolika raha nareo hiteny hoe non ka zany anitsy katolika zany le fiangonana teo aloha satria tam'izany fotoana hoe no teraka de sahia koa ary nareo miteny hoe masinda Etienne zay maty martyr tsy kristiana satria mbola tsy teraka ny anarana hoe kristiana tamin'ny fotoana nahafatany masinda Etienne satria tao Antioche ihany koa manko mbola le Antioche eto ihany koa no teraka ny anarana hoe kristiana ao donc zahay katolika zahay tsy gajainy zany hoe anarana teraka tamin'ny ovina anarana teraka tamin'ny ovina fa le institution moa ve ty zavatra ty mitohy am'le église naoriny Kristy ty zavatra ty ve tena miray ao anatin'le succession apostolika ny valiny de en tompoko aizany profo ao anatin'ny baiboly mazava tsara idiratsika aloha i Pierre zay fatolamy orenan'ny église ny Kristy nisy profo ve hoe nirain'Andriamanitra tany à Roma i Pierre hitorony evanjely 1 Pierre chapitre 5 verset 13 manao velomanareo ny église ny Babylone voafidy toanareo tsy maraka zanako l'église ny Babylone eto de tsy Babylone antique zay nanjakan'ny mpanjaka Nabucodonosor zay farava fa i Rome antique no nantsina hoe Babylone donc eto i Pierre manizingizina fa ny église aty à Rome de voafidy toa anareo mipetraka zay mitatsika faharoa i Paul asan'ny apôstôly chapitre 23 verset 11 no niala de niseho tamin'ny Paoly nitomboka nanao tamin'ny hoe matokia fa tahaka ny nanambaranao ahy taty a Jerusalema no tsy maintsy hanambaranao ahy any à Roma koa tsy recommandation eto fa baiko no tsy maintsy hanambaranao ahy any à Roma koa ary raha magnatiny soratra masina tsika fantasika tsara ny contexte fa i Paoly tokony efa ho vototra fa izy mihitsy nanizingizina hoe za tsy manaiky raha tsy ny empereur mihitsy no mitsara ahy zay nahatonga azy tsy maintsy nalefa tany à Roma mission io re tompoko ny baikony Kristy azy ao vaiko ny baibolinareo misy ao taratasy nisoratany masinday Paul ho any kristianina tany à Roma romana no anarany boky ray manontolo voaporofo ara baiboly historiquement fa tamin'ny andro ny apôstôly efa nijoro ny église tao à Roma no tarihin'ireo apôstôly reo ary ny mahafinaritra de zao na i Paul na i Pierre de samy maty reo tao à Roma tao Paul ny tapahindoha tao Pierre no fantsina tamin'ny azofijaliana mivadika ary ny basilique de Saint Pierre
de miorona eo ambony fasany masinday Piera apôstôly aniny donc raha nareo ijery hoe zay zany le fataterana an'le faminanina le niresany Jesoa Kristy tamin'izy nanao an'le annonce le hanorona an'le fiangonana hoe ianao no Piera vatolampy eo amboninao no ahoroko ny fiangonana zay zany le fataterana araky ny fandinianareo fiangonana katolika araky ny fampianaranareo katolika io zany le fataterana le faminanina io zay zany le izy ny fataterana faminanina tompoko de ny hoe tsy misy fiangonana miorona ety ambony tany raha tsy miray amin'ny masinday Piera zay vatolampy orenany zay le faminanina zay mahatonga ny tamin'ny anjo voalohany nijoroan'ny église tamin'ny asan'ny apôstôly chapitre 2 tamin'ny anjon'ny Pentecôte i Piera no nijoro ao igny tsy Piera rery dans la causalité des apôtres zany fa i Piera no nijoro ny teny izy nitoro teny voalohany teo fa ny raha lahin'ny apôstôly manaraka azy oui c'est normal misy loko anao mitarika zay le hoe ianao no mpianjonjy fa hany mionjoko zay le hoe ny finoanao tsy ho lavo fa ataoko hanamafy ny finoan'ny raha lahinao ary naveriny masinday Piera zany nareo manko mieritreritra hoe force ny église katolika hoe ho lohan'ny apôstôly i Piera Piera nanaiky an'izany hoe lohany izy asan'ny apôstôly chapitre 15 nanambaran'izany mazava tsara izy verset 6 à 7 eto rehefa nimenomena ny olona nanao an'le débat mahakasika hoe ho forana ve ny olona sa tsy ho forana tara loatra zany izy masinday Piera dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba handinika izany raha izany ka niady hevitra mafy ka niady hevitra concile de Jérusalem zay ka niady hevitra mafy naharitra ela fa nitsangana Piera ka nanao taminy hoe ry rahalahy fantatrareo fa efa ela izay no nifidianan'Andriamanitra ahy teto aminareo mba handrenesan'ny jentily amin'ny vavako ny tenin'ny evanjely sy hinoana mafy ane zany zava-tenen'ny Piera zany afaka valiana hoe ngai anao reniany apôstôly manao teny ohatran'izany fa ny apôstôly rehefa nahaino ny Piera ny teny an'izany zareo tsy nandafa ny haino naseho ny Piera eto hoe zao no nomena autorité hanamafy ny finoanareo zany nomena autorité ho mpianjonjy de miaraka amiko nareo hamahana an'ireo onjy ny Kristy ireo zay le hoe collégialité des évêques et des apôtres fa i Piera aloha ny lohan'io ka nizaniza misy olona manangana fiangonana tsy miray amin'io tompoko forongo mpiangonana olombelona izy zay mahatonga ny masinday Paoly natonga taty afara na nahazo olona maro niakatsany a Jerusalema ho izy hihaona amin'ny Piera ka nijanona tamin'ny ao tapabolana alefa raha ok zavatra telo zany no valiko am'le intervention teo voalohany aloha misy tokoa ny epistily nisoratan'ny masinda Paoly ho an'ny Romanina io le hoe Romanina hitatsika any amin'ny baiboly zany masinda Paoly nanoratra azy fa tsy ny Romanina ihany nanoratan'ny masinda Paoly nge nanoratra tany amin'ny fiangonana Efesosy niteraka ny epistily Efesianina nanoratra ny epistily ho an'ny zareo Korintianina tany Korinto Kristianina tany Korinto teraka ny epistily ho an'ny Korintianina Korintianina voalohany Korintianina folo sy ny sisa ka aza miteny mihitsy ianao hoe tany a Roma ny foibe ny fiangonana tamin'izany fotoana zany niparitaka ny fiangonana nisy ny Kristianina tany Efesosy nisy ny Kristianina tany Korinto nisy ny Kristianina tany Jerusalema nisy ny Kristianina tany Roma zay aloha zany anankiray donc zany miteny moa zany ianao hoe le terme Kristianina zay ange sy niteny mihitsy hoe voafatotra an'izany atao hoe voambolana na terme zany nareo no mamatotra tenanareo am'izany fa zay de io le acte 241 ihany io no dimbiasinay zay misy fampianaran'ny fiangonana avy amin'ny alalan'ny apôstôly no dimbiasina no dimbiasinareo amin'ny alalan'ino na amin'ny alalan'ny forcena sa manana succès apôstôlika nareo nomeny Jesoa Kristy an'ny apôstôly ange le secret-n'le fampianarany azadiro fa naniraka ny apôstôly Jesoa Kristy tsy niteny an'ny Petera anankiray irery any ary zay manko le idirako am'le zavatra le valiteny faharoa anao mizingizina be hoe i Petera ny lohany satria izy niteneny Jesoa Kristy jereo tsara le contexte inona jereo aza filtrena le izy jereo tsara hoe rehefa mibebaka ianao inona moa le dikany hoe mibebaka ny atao hoe mibebaka de olona lavo teo finoana tsy haiko raha hoe ho avadika antsika ndray zany le jeu de mots fa rehefa mibebaka ianao inona moa ny typiavinana zany le apôstôly rehetrarehetra ge lavo teo amin'ny finoana normal ho azany satria tsy mbola nahazo an'le fanahy masina ary zareo fa rehefa nahazo an'le fanahy masina no nivavahana azavao zay raha lahy ino vetivety fa lasa tapaka le filidideko azafady zany hoe tsy mbola rehefa tany Getsemane nge ka lavo daholo le izy sty le apôstôly rehetrarehetra y compris Petera le Petera le lokaloka hoe nahoana tranomaizina anao nahoaiza za naraka anao foana lavo ny nandositra ny apôstôly hitatsika tsara rahatantara samy tratrany fahalemena daholo nareo iry zareo azafady raha ohatra ka zay tiatsika tenenina hoe fahalemena le izy i Petera moa mbola nanarangarana teny any fa rehefa tena nizigizino zala io le namany tsy mahafantatra enako mandaika nge Petera mazava ho azy ary rehefa prévu ny tenen'ny Jesoa Kristy zany izy le lokaloka tena justement après le hoe ianao ny Piera vato ianao no eo amboninao no ahoroko ny fiangonana fotoana fohitaoriana nina nge izy le lokaloka nahoana tranomaizina anao za naka anao foana nahoany mbola ao tranomaizina fotsiny Jesoa Kristy mbola eo ampamindrona eo amin'ny afo izy noefa nandasa aby any Jesoa Kristy fa halavona zany de ohatra zany daholo izy fa rehefa nahazo an'le fanahy masina ary zareo tsara fa tsy natahotra intsony maty martyra daholo ny apôstôly
point anankiray koa zay faharoa. Fahatelo am'izay zany miditra am'le resaka consul de Jérusalem teo. Aza filtrena ho le izy zay manko le contexte. Nitsangana aloha i Pierre nanapaka izy anao satria izy lohan'ny fiangonana. Nitsangana aloha i Pierre nanapaka oke zao ny fandehana zao. Fa aza didiny vakeo any ambanimbany any tompo. Any manomboka any amin'ny andininy faharoapolo. Nitsangana i Jacob nanao ny conclusion. Rehefa nangina tsy niteny tsony izy zareo i Paul nangina tsy niteny Peter nitsangana am'izay Jacob nanao le conclusion. Raha ianao ngamba ny tena hoe chef tsy manao conclusion zany zay zany inona moa zavatra tiako tenena tsy fanditra am'zany tsika raha hoe izy zany lohany tao am'zareo mety nisy ihany angely leadership d'accord za ohatry zay fona angely izy be ny apôstoly niady any lohany io na ry John ra zay nge mampatonga an'le hoe no qualifiena mihitsy hoe ilay mpianatra tiany Jesoa satria niady an'le lohany aza dino fa nisy an'izay tantara zay teo le hoe rehefa somaro disparu kely zany Pierre de iny izy miralala John sy Jacob de niresaka am Jesoa zay aloha zay mba hiaraka hanapaka aminao zany hoe tena mitovy am Jesoa eo amin'ny seza fiandriana de Jesoa raha niaraka hanapaka amiko aloha tsy andarako mitena zany misy foana io le crise de leadership io teo anivon'ny apôstoly tsy valapatra am'zany tsika fa zavatra tiako tenenao fotsiny hoe zereo tsara amin'io asan'ny apôstoly toko fa 5 le consul de Jérusalem fa i Jacob angeno manao conclusion ok ara afaka manao ianao Jacob manao conclusion satria Jacob nievekany Jérusalem tamin'ny fotoana io tsara ny afantarantsika an'izay tamin'ny fotoana io de i Pierre evekany Antioche Jacob evekany Jérusalem fa amin'ny fo tsy miangatra za tiako le olona sincère amin'ny fiainana vakio tsara io dia nivory ny apôstoly sy ny olona mba handinika izany raha izany ka niady hevitra mafinaharitra ela fa nitsangana Pierre ka nanao tamin'ny hoe azonareo ve le fidiran'le autorité ny olona miady hevitra eo naharitra ela ino nataony Pierre nitsangana bakinao le ary ambany ary dia nitsangana Jacob de zao ny hevitra zany hoe conclusion nanao rahalahy efa novaliko anao nanao conclusion wa Jacob satria izy no evekany Jérusalem i Pierre evekany Antioche tsy haiko nahazonao le izy. Ok, donc zany tsy misy milaza mihitsy zany tsika eto hoe efa tena structuré ny fiangonana de i Pierre no lohan'ny fiangonana rehetra teto ambony tany tsia. Zay nge le tsy anekeko an'le resaka anao hoe apetraka anao zany le succession apostolique miorina amin'ny succession apostolique ave lai finoan'ny fiangonana. Zay zany fanontaniana apetrako azy. Miorina tanteraka satria zay ny tenen'ny Kristy any rehefa hiakasany an-danitra izy. Zay raha rehetra nampianariko anareo ampianaro azy. Vao nitsangana tamin'ny maty Kristina ny teneniny tahaka ny raha no anirahako anareo. Ndana zay fahotanareo anareo dia oui, zay le succession apostolique anareo. Oui, succession apostolique. Anareo izy. Oui. Miresaka amin'ny apôstoly rehetra izy eo. Oui. Tandreo. Zay mihitsy ndresany hoe efa menany fa efa naty an-tany ka hatrany an-danitra manao vabatisa azy nifantanianao teo hoe na miankina amin'ny succession apostolique amin'ny apôstoly moa zanao ny finoan'ny fiangonana de nivaliko hoe eny omeko proof anao avadika anao zavatra hafa ndray izy hoe aminareo ka zay mihitsy nanomezako anao hoe amin'ny apôstoly miankina amin'ny succession apôstoly rehetra ka izany succession apostolique zany raha lahy tsy Pierre irery hany ny fitenenana hoe lohany Pierre tsy midika hoe Pierre irery hany no misy solony fa ny succession apostolique Judas maty i Pierre ny joro ny teny hoe Judas maty ndray isika isafidolona hanovanany Judas de voafidy teo i Matias ina le tsy azonareo amin'ny succession apostolique fa i pasteur anareo forongo-piangonana olombelonareo reo tsy nisy zavatra légitime zany hoe ty pasteur avy amin'ny linéniana tsisy am'zany ao fa olona ao anatin'ny hadalany no manangana fiangonana fotsiny sa hitany amiko velo Jesosy ve naniraka ny Martin Luther hanangana fiangonana Jesosy ve naniraka ny Jean Calvin nanangana fiangonana Jesosy ve naniraka ny John Knox nanangana fiangonana Jesosy ve naniraka ny Ellen White nanangana fiangonana valio Jesosy ve naniraka magagana le fantaninanao izy moa ny tenenao fa i Jean Calvin no nanangana fiangonana izy ny tenenao ny fananganana amin'ny fiangonana de efa niresako aminao io le acte de 41 io ihany ary ny fiangonana tokana fiangonana Jesosy Kristy nefa nareo mifanipatsipaka iza le sincérité raha ina ny ilazanao fiangonana tokana amin'ny acte des apôtres nareo nefa nareo mifanipatsipaka ny zavatra ampianaranareo porofo ihany fa nisy fampianarana diso tsy nifanaraka tao amin'ny apôstoly reo mandra-pialany zavatra ty ambony tany porofo ihany fa ny fampianarana mifanohitra nataondreo apôstoly reo andaso aloha fa lasa mikorotana be zany tsy mikorotana ka zao ny zavatra ianao miteny hoe ny fiangonana ho izanao ry Calvin sy tsy nanangana fa le fiangonana ao amin'ny asany apôstoly tamin'ny Pentecôte no imbonany zareo ok tsy idongizina zao miteny aminao am'zay zao miteny anao am'zay porofo amin'ny pijerantsika fa ny apôstoly rehetra ao anatin'ny soratra masina dia nisy fampianaran zareo nifanohitra tao zaka moa teo mbola niteny hoe nisy fampianaran diso nataony apôstoly tsy azoko le fantaninanao manko le fantaninanao dia mamaly an'le zavatra niteneniko hoe inona ty izy ny zavatra nataon'ny Martin Luther sy Jean Calvin sy sisa nge nanao fanitsipivavana fa tsy nisy niteny nge i Martin Luther hatramin'ny voalohany hoe
top tonga de miala amin'ny katolika zao de zao za amorona fiangonana andanareo raha anaraka anahy tsy zay nge le izy fa nanitsy izy fa maninona moa no amidy ity famelakeloka ty nanao fa nitsy mpivavana de nanaiky tokoa nge ny fiangonana nisy tam'izany de tena tsy mety izy ty fa atsaharo le retsy ty fivarotana famelakeloka ty zay nge le izy fa nitsy mpivavana fa le fiangonana teo ihany ary tsy mbola tamin'io ihany tiako be le niresanao tsy mbola tamin'io ihany nge ny ina moa izy ty ny za tsy teny fahalavona fa iny moa zany ny fisamboaravoara ny fiainan'ny fiangonana nandritry ny tantara hatram'izao nge mbola nisy récemment zao saika nampidirina ndray le resaka fa ina ty izy le resaka fitsofandrano ny fanambadininy mitovy fananana zay hoe tsy idirantsika lala iny fa reny zao de isany hoe fikortanana ateraky satana daholo fa rehefa aveo mitsangana foana ny fiangonana ambany fa ny tsy namorona ny protestantisme i Jean Calvin tsia fa rehefa aveo moa zany samy io le otsika olombelona samy manana ny ampo ao ary fa ataovy any ianareo ataovy any fa izahay tompoko de tsy nanao remise en cause izy moa ny tenanao fa misy remise en cause amin'ny fampianarany apôstôly novo izy nany amin'ny fiangonana FJK tsia tsisy an'izany de manino ny baiboly nareo nambe nypolo ary manino ny baiboly nareo resaka canon iny discussion aty antany zany dada resaka canon zany fampianarana ho izanao zany fampianarana zany misy fampianarana voarakitra ny soratra ianao zao teny hoe za hijanona am'izay voasoratra ny apôstôly teneninao arahinao ny fampianarana eto amin'ny Tesalosiana ambarany masinday Paoly tonga hoe raha tsara tazomy ny fampianarana ny raisinareo na tamin'ny teny ambava na tamin'ny taratasinay zany tsy hajainareo zany tradition orale zany donc nareo miatsara velatsiny nareo rehefa miteny zavatra fa nareo miatsika ny romi de bloqué foana nareo fa manina anao miteny tsara velatsy le fiangonana ankoatra ny katolika anao le sabony teneninao avaliko anao ka tiary misy fantanina anankiray petrako aminao ary milaza ianao FJK ma zao ndresako satria zay no mba fantako zao ary le fantanina milaza ianao fampianarana zay noentin'ny apôstôly na nataotsika hoe ina moa ty izy zay le tatsika lavaka mitady fampianarana apôstôly anao nefa ny tsipahinareo zay le zavatra angatahanao ny doctrine de la oui, ni doctrine de la transubstantiation. Ni doctrine de la transubstantiation tompoko dia notsipahany FJKM. Ni Jesu Kristy nampianatra fa tena vatako ity tena rako ity. Ny FJKM tsy mino hoe tena mivadika ho rany Kristy sy vatany Kristy. Raha izay. Ny fampianarana manaraka nampianarany apôstôly notsipahany FJKM dia resaka succession apostolika. Tsy sola ty ambony tany afaka hanamasina ninona zany raha tsy nametrahan tanana avy amin'ireo apôstôly reo dia mitohy nankany. Profony zany vakio. Asany apôstôly chapitre 8. Philippe zay diacre rehefa nitoroteny tany Samaria. Maro ny olona resy lahatra nataony batemy satria mahadiakra anazy manana légitimité zanao batemy olona fa saingy tsy nanao confirmation izy tsy nametraka tanana izy satria maninona izy tsy apôstôly inany nataony fiangonana tany Jerusalema nalefany zareo tany i Pierre sy Joany hana confirmation reo olona reo tena metra tanana reo zay vo nisy ny fanahy masina no raisin'ireo olona reo misy eo aminareo FJKM ve zany tompoko azafady misy ka izy amitenanao tsisy zany taizany section apostolika nareo de taizanareo mino fa mivadika vata mazany Kristy ny divay sy ny lafariny mino zany fa le consultant tenanao zao le izy amin'ny fotoana andraisana ny Eucharistie zany hoe ilay mofo sy divay dia mirepresente ny vatany Kristy sy ilay mofo zay fampianaran-diso azafady aloha za mirepresente anazava inona moa ina ty izy ma sakrameta dia fametrahana amin'ny fomba hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra zay tsy hita maso ohatr'izany zany zao rehefa manao batisa tsy maintsy misy le rano batisa zao de sakramenta anankiray fa tsy maintsy eo lay famantarana amin'ny fomba hita maso eo le rano Eucharistie masina aza mitsana batemy le Eucharistie masina hazavao tsara nareo ve mino fa tena mivadika vata manjany Kristy io nareo ve mino hoe tena vatany Kristy tena rano Kristy mirepresente vatany Kristy mino ve nareo fa tena vatany Kristy raha lahy tsy mirepresente le teneniko eto avadibadikanao ny mirepresente sy ny tena izy tsy mitovy za tsy nanontany anao mirepresente ny vatany Kristy ve ny Eucharistie masina tsy any le question mino ve nareo FJKM fa tena vatany Kristy ny lafariny iny sy divay rehefa avy nyama sy ny pasteur nareo mino ve nareo izay ka zay nge izy fa ona moa ny tenenanao zay tsy mino an'izany zany hoe doctrine nareo zany tsy doctrine nareo zany zao kosa izy azafady zao kosa izy anao zany te hiteny tena le chair ny Kristy mihitsy iny le lafarina foana ka fa ka izy amitenanao chair ny Kristy ary misy mazaza anazava Jesu Kristy ange rehefa miteny ny vatako ny tena fihinana zany mihitsy arabaka teny dada sy miteny izy avita kery le vatako fa zany hoe mampiasa
fomba ahoana moa zany mampiasa représentation izy hoe ity vatako ity ne de tsy ina moa le vatany tinitenena nge ilay tenin'Andriamanitra zay nge le izy fa tsy de tena hoe le lafarina akory ny essentiel fa le vatany Kristy ina moa le rano Kristy le famelan-kelo le ina izy ity ity sotroanareo rehetra ity ny raha de ny famelan-kelo ka apetraka ho an'ny maro zay le izy zany hoe mijanona ho divay foana ina nge divay foana fa tsisy miteny mihitsy anao mivadika tena hoe sans tena hoe velona raha tarafana any amin'ny microscope de lasa tena misy cellule mandehandeha tsia mijanona ho divay ihany iny fa mi-représenter ny vatany Kristy ary symbole hita maso iny ahafantarana tsika mijery an'le hoe fahasoavan'i Jesosy Kristy fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso zay nge le izy zavatra discussion ataoko hoe détail technique tsy de makaiza zany ny essentiel de hoe manaiky na anaiky foana nge ny fiangonana hatram'izay fa ny Eucharistie dia isan'ny sakramenta ina moa sakramenta dia fanatrehana amin'ny fomba hita maso ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso zay fotsiny nge le izy resaka question de symbole fa anao zany tena le vatana le